All day, all day. Salamo, video faharoapolo mahakasika ny senseur système no arahantsika izany zao. Ny ary raha vao izao ianao no tafaraka amiko koa dia zao sy laharana nosoniana miaraka aminao a. Cliquez ilay suivi na follow dia maraka an'ireo posta maro samihafa ataoko eny amiraka eny ianao. Anio a dia hiresaka mahakasika an'ity senseur ity tsika video faran'izay fohy a. Amin'ny profit zany a dia tafakatra 1.7 omaly. Mahafinaritra be ilay izy a, ary izay moa afaka arahanao amin'ny alalan'ny résultat ny trade hitantsika ety. Afaka ataonao io par jour, afaka ataonao par week io zany isan-kerinandro ary afaka ataonao ihany koa par mois. Dia afaka cliquenao eto dia mampiseho anao le fichier historique an'ireo trade ataon'ny système izy. Araka hitantsika zao dia mahatratra 235 zany ny totalin'ny capital dia misy vola 35 dollars ery ambony ery. Rehefa feno 50 dollars io dia ty monthly income ty raha vao tsy tody 15 dollars dia miakatra eto. Fa raha ohatra ka any amin'ny partiran'le 10 isaky ny mois any miova ny anahy io. Dia satria tamin'izay daty izay no nanaovako investissement dia ray volana amin'izay foana zany ilay izy, ray volana amin'iny fotoana nanaovanao investissement iny ilay monthly income anao. Dia ity ny totalin'ny gain efa azoko tamin'ny senseur zany izay nepahany amin'io ilay 35 dollars ery ambony. Dia tamin'ny volana lasa teo tafakatra 15 dollars mihoatra ilay izy dia io lasa 14,90 io rehefa ialan'ilay frais amin'ny alalan'ilay réinvestissement automatique ao anatin'ny système. Dia miezaka mampitombo ny capitaln'izy io mba ho haingaikaingana kokoa ilay izy. Misy roy miaraka amin'ny posta miaraka amin'ity video ity dia hitanao ihany koa izay eo amin'ny numéro-ko eo ity farany ambany ety. Rehefa mandeha amin'ny numéro-ko ianao dia eto amin'ny farany ambany ety dia sokafanao iny dia mitondra anao amin'ny page anankiray ohatr'izao. Dia pakaro ilay volume dia ataovy play ilay video fohy manazava ny atao hoe senseur système. Dia cliquer eo eto dia mitondra anao makany izay hatrany amin'ny page fanaovana inscription. Dia raha mijery ianao ilay posta nataoko omaly dia mamperitreritra be ilay izy. Jereo 12 800 mahery gain indray andro amin'ny alalan'ny capital ny 887 000 dollars. Izy io dia résultat ny TRG Tsemftsinko. Hitantsika izay ao anatin'ny telegram group résultat ty namana ray ity zany, izy no leader voalohany ao anatin'ny senseur système. Efa tafakatra 10 millions mahery ny capital an'ireo ekipa miara-miasa aminazy. Dia mahazo commission izy amin'izay ary mahazo commission ihany koa izy amin'ny effort ataony amin'ny alalan'ny promotion ny rony amin'ireo membre maro samihafa. Ny système manome bonus anao arakaraka ny fiasan'ilay team na ireo partenaire miara-miasa aminao. Dia raha mijery ianao tamin'ny onglet faharoa amin'ilay hoe event dia misy hetsika faharoa atao any Turquie. Atao any Turquie manomboka ny le 30 ka hatramin'ny le 3 juin ho avy izao. Izany hoe 30 mai ka hatramin'ny 3 juin ho avy izao. Atao le hetsika zany atao amin'ny hôtely anankiray antsoina hoe Suno Hotel Deluxe Belek 5 étoiles ilay izy, hôtely anankiray malaza be any Turquie any.
dia manodididina ny 200 eo ny olona eritreretin-zareo ho tonga any zany. Mbola manana 12 andro izay olona hividy ticket ny fandehanana any. Ao anatin'izay ao alefako ao amin'ny faran'ity vidéo ty misy vidéo posten'ny parrain-ko ampahany ny zava-misy tany Dubai ty vidéo ty zay dia alefako amin'ny faran'ity vidéo ty ihany mba hoarahanao hoe inona zava-nisy tany Dubai tany tamin'ny seho voalohany. Dia raha manklique an'ilay wallet anao dia micréer an'ilay wallet ohatr'izao zay ahitana crypto vitsivitsy ary izy io dia efa mampiasa ny 2FA dia jerenao any amin'ny mail-ny anazy ny code ahafahanao manokatra anazy. Ity izay mail zay dia dia alaina ilay code iny miovaova io code io isaky manao login ianao dia kolena eto dia sign in. Dia raha mbola amin'ny voalohany ianao dia tonga dia sign up indray zany hoe manao inscription amin'ity S-wallet ianao. Dia izy ity mahafinaritra be fa afaka anaovanao échange interne ary ambany be ny frais zany. Dia misy token an'ny sincère manokana, zany hoe karazana coin anazy manokana, SNT no anarany ary mampiasa TFR izy Bitcoin, Ethereum ary Perfect Money en dollar na en euro. Dia ny trade ataony zareo any dollar dia tsy maintsy avadika anao en dollar daholo raha ohatra ka mampiditra vola amin'ny alalan'ireto coin vitsivitsy eto ambony reto ianao zany tsy maintsy atao fiat zany ilay vola. Ny manaraka ny investissement maro be zany efa niampy indray zany lasa efatra zany zao ny business ao anatin'ny Sincere System. Misy ny medical cannabis na ny business amina famokarana fanafody vita amin'ny rongony zany dia afaka anaovana investissement koa ao. Dia ny SNT staking koa afaka anaovanao investissement amin'ny alalan'ny resaka token ny STN zany. Misy karazana membership zay ilay izy na vola aloha hidiranao mpikambanao anatiny ahafahanao manangona SNT be dia be. Dia rehefa miakatra valeran'ny SNT dia miakatra ho azy ny volanao ary ny farany ity vaovao IPO ity mitovitovy amin'ny forex ihany fa haingana kokoa ny résultat ary $500 ny azy minimum ka hatrany amin'ny $250,000 maximum. Dia rehefa anao miankina amin'ny capitalanao zany ny retour de gain azonao. Misy ny amin'ny ho an'ny système, misy ny ho anao arakaraka ny capital zany na ny total ny investissement ataonao ao. Raha mihoatra ny 10,000 ohatra zao na dia lasa 75% mankany aminao dia 25% mankany amin'ny système. Ohatr'izay zany ny fandehany. Dia raha mihoatra ny ambonin'ity $50,000 ity izy dia ohatran'io foana 85% mankany aminao dia 15% mankany amin'ny système. Fa raha ohatra $100 dia 50-50 ilay izy, 50% mankany amin'ny système, 50% mankany aminao. Dia misy frais 5% io isaky manao dépôt ianao mankany amin'ny forex zany dia $105 zany no tena minimum amin'ity. Hiditra ao onglet finance tsika ato no ahafahanao mampiditra vola, manao retrait ary manao échange ary azonao atao ihany koa manao transfert mankany amin'ny raha ohatra misy olona zany te hiditra ka manana vola ianao dia afaka amidinao ilay izy. Dia ny parrain-ko moa zany afaka efa niteny izy hoe afaka manampy izay te hiditra. Aho zany mifampiresaka amin'ny parrain-ko raha ohatra ka misy namana aminareo filialako ireo te hiditra dia mba ambanimbany satria ambony be ny frais ny bitcoin sy ny namany dia ny tsara
Raha ohatra tsy manana PayPal ianao dia afaka alefanao amin'ny vola amiko ilay vola dia iaho no miteny amin'ny parrain dia mandefa an'ilay PayPal makany amin'ny parrain-ko ary ianao tonga dia mandray, omeko anazy fotsiny ny pseudo-nao dia ianao tonga dia mandray ny vola miditra tao anatin'ny back office sincère anao. Fa ny teneniny hoe asiany frais 3% zany ny anazy, ambany be izay satria efa tafakatra any ataontsika any amin'ny 6 à 7% any ny frais raha ohatra mampiasa wallet ianao, izany hoe tonga dia mampiasa sincère wallet ianao amin'ny alalan'ny bitcoin ohatra na ethereum ka mividy an'ilay vola avy any amin'ireo namana dia lasa lafo be ilay frais. Dia niteny zany Joe hoe afaka manampy izy fa amin'ny ekipa miara-miasa amin'ny ekipany ihany zany. Izay aloha zany no azony atao hoentina manampy ny ekipa. Dia alefa PayPal aminazy zany na Western Union ohatran'izany ilay vola dia izy mandefa token na dollara makao amin'ny compte-nao. Dia ato ianao afaka manao échange, afaka manao retrait ihany koa, $50 minimum vao afaka manao retrait ianao. Iaho zany raha feno $50 io dia afaka tsoahako tao eky aloha mitonantonana ilay vola mba rapahafeno $105 dia afaka nahodiko amin'ny zavatra hafa aloha. Fa ho hitantsika eo raha vao feno an'izay io dia manao retrait aho sady porofona vidéo retrait izay hoentina manao promotion anazy. Dia hitanao ato ireo totaly na historique-na gain dikan'io mihodinkodina io mantsy dia miasa zany système zao manao paiement. Dia hitantsika ao ny gain azo avy amin'ny dépôt nataoko zany. Mandeha kiroaroa foana ilay izy satria roa ilay ao amin'ny dépôt ao amin'ny back office-ko ao iny zany. Dia hitantsika ny gain eto androany zany 0,82%, ny gain omaly 1,7%. Ny manaraka dia miditra antsika eto amin'ny carrière ireo ekipa zany, mijery an'ireo ekipa ianao mahatratra 7-7 zany ny ekipa miara-miasa aminazy zany zao fa mbola tsisy nanao dépôt. Miandry ahy zany zao hoe iza ny vonona hanao dépôt ary iaho moa zany miezaka manao promotion amin'ny teny vahiny mba hoentina mahazo vahiny amin'izay reny zany mahasahy mi-investir. Dia ho hitantsika eo ny tohiny rehefa mitody $25,000 ny montant n'ireo ekipa dia mahazo $1,000 gratuit aho avy any amin'ny système. Bonus zany ireo dia ireo structure-ny bonus ao anatin'ilay système. Ilay tsihery compte eo efa ato ry zareo izay mahazo 15% ny 15,5 amin'ny commission ary efa nandray $500,000 ireo avy any amin'ny système. Hitantsika amin'izany hoe inona ny fahatsaran'ilay anty sincère système ty. Araka ny hitantsika teo izy nandray $12,000 amin'ilay poste nataoko ety, $12,000 anatin'ny iray andro. Ambony be zany vola be zany ho antsika raha atao aty amintsika aty Madagasikara. Eny raha vonona ianao dia araha tsara ilay roy ary ao misy vidéo maro be ao manoro anao na ihany koa mandeha ianao amin'ny canal YouTube koa ohatr'izao dia manaraka an'ireo vidéo étape par étape ato anatin'ny onglet vidéo ato no anarahanao ny étape par étape mahakasika an'izay sincère système zay. Dia raha nanaraka an'ilay page d'inscription ianao dia ato amin'ny step 2 ato rehefa cliquenao iny dia mitondra anao amin'ny page anankiray fahatelo ohatr'izao dia ato no mamitina amin'ny ankapobeny ny mahakasika ny sincère, midira amin'ireo canal telegram any sincère ary ireto ilay vidéo amin'ny étape fa amin'ny teny vahiny ilay izy. Fa raha ohatra hanaraka ny amin'ny teny malagasy ianao dia mandeha ary amin'ny canal YouTube koa ary ambanimbany ary misy an'itony mangamanga itony.
Dia reto vidéo anankiefatra reto zany a misolo an'ireto vidéo anankiefatra reto a, ary ity ny anankiray fanampiny a fanaovana ny torony back office. Dia raha tsara ireo vidéo ireo a, ireo ny etapy atao ao anatiny ao zany. Ny reto vidéo jusqu'à 20 reto dia vidéo karazana mise à jour ataoko matetitetika ombenombeny eny. Dia raha mahaliana anao zay sincère zay dia manao inscription amin'ny roy miaraka amin'ity vidéo ty. Manam-piorina vidéo manaraka indray aza adino ny j'aime ary mipartage an'ireo vidéo raha ohatra ka tianao zay vidéo zay. Hello tompoko. Будем развивать этот бизнес, и вскоре вы будете слышать только Индию. One more information. И еще один важный момент. We have to say thank to COVID-19. Мы должны поблагодарить COVID-19. Now the economy over all the world is down. Сейчас экономика всего мира находится в кризисе. The whole world is only one idea. И во всем мире есть только одна идея. It's growth. Это рост. So forex market growth. Для нас рынок растет. Cannabis growth. Все ставки растут. Cannabis. Каннабис бизнес Growth. развивается. Growth. So if anywhere if you put money growth, but Все, куда вы вкладываете деньги, растет. Sincere System is professional company. И Sincere System это профессиональная компания. From my bottom of the heart, И от всего сердца the begin the brain of the people. мы верим в людей. В их I разум. want to thank from my bottom of the heart. Хочу поблагодарить всех вас от всего сердца. Next meeting, И на следующей встрече, next international meeting, на следующей международной встрече, you will see not only India, you see many countries. вы увидите не только Индию, а множество других иностранных стран. Yesterday night, ночи, Вчера вечером I talked to many Dubai Indians. я разговаривал со многими жителями Индии в Дубае. When I say about Sincere System, И когда я рассказал о Sincere System, wow, их реакция была «Вау, молодец. это отлично». Okay, so this is the great opportunity. Это прекрасная возможность. So I thank to Sergey Shivanchiko. И я благодарю Сергея Семеновича Шевченко. Shivchenko Благодарю Сергея pronunciation. Шевченко, я прошу Shivchenko. прощения. It's big thank to Shivchenko. Большая благодарность Сергею Шевченко. This person, Этот человек, I know я знаю, 5 years back. знаю его 5 лет уже. This person is a mad, Я знаю, что maladiat, crazy person. он великий человек. Crazy. И он сумасшедший. Thanks for all your team is here. И благодарю вас за все. Vadim, thanks for your time. Вадим, благодарю вас за Next ваше time, время. Vadim, Roma, invite you to India. И в следующий раз я приглашаю Вадима и Рому в Индию. After achieving our business. Как только мы достигнем нашей цели в бизнесе. Thank you so much for all your patience, Благодарю вас за ваше терпение, hearing my message. за то, что вы меня выслушали. USSR is my second family, second home. СССР мой второй дом. Yeah. So I just want to invite my Indian team, please, on the И stage. хочу Just a minute. сейчас Thank you. пригласить And свою команду из Индии with на Vadim and сцену. Roma, И также please, Вадим, and Роман Shivanchiko. и Сергей Шевченко. Друзья, давайте погромче поаплодируем нашим друзьям из Индии. Big applause. And I want Я хочу, this video for my promotion.
Было Indian снято promotion. видео Please send me this video for my promotion. для моей рекламы в Индии. Пожалуйста, вышлите I это want видео. few words Я хочу about ourselves сказать несколько and слов India, Vadim and Roma. Just few words. себе об Индии Support an Indian market. и о поддержке на индийском рынке. Так, давайте начнем с благодарности, наверное, Радже. Сделаем фото, я скажу пару слов. Let's make a photo and after I say word. Так, будете переводить, Раджа, да? На английский. Я буду говорить на русском. Ну, во-первых, большая благодарность Радже. Мы, правда, с ним общались. First of all, I would like to thank Mr. Raja. We have been communicating for a long time. Самое интересное, что в момент, когда мы с Радже познакомились, когда познакомилась Наталья Лачагина, я был... Давайте по чуть буду говорить, вы это переводите. And the most interesting thing is when we met, there was a lady, Наталья Лачагина. Я тогда был в Индийском, на небольшом островке в Индийском океане, и до 5 утра примерно вместо того, чтобы отдыхать, искал интернет и общался с Раджой. And I was at the Indian Ocean, and instead of having some fun and enjoy vacation, I was communicating with Mr. Raja all the time. Да, то есть, и у него время было примерно похоже. Он был тогда в Индии, я был там недалеко в Индийском океане. Мы, правда, с ним очень много общались, это очень сильный лидер. And I would say that he was a very strong leader, and we really communicated for a very long time. Мы ему очень благодарны, то есть мы понимаем, какая ситуация находится сейчас в Индии, что им действительно сложно работать, очень много ограничений. And we really understand the situation now in India, that there are so many restrictions and how hard it is to work there. Но мы восхищаемся его настойчивостью, что он не останавливается, что он идет дальше, что... But we admire how persistent you are, that you are not stopping on your way and you are going forward. Мы верим в него как человека, верим в него как лидера. We believe in you as a personality and as in leader. Я точно уверен, что может немножко помочь Индии, и то, что Раджа сделала там огромную команду. And I strongly believe that the fact that Mr. Raja created such a big team in India. Потому что, опираясь на его поступки и действия, то есть мы часто с ним переписываемся, он постоянно предлагает, что сделать. Was a big achievement, and we are constantly in touch. We are exchanging emails and discussing our plans. И, в принципе, я хотел еще, наверное, чуть позже скажу пару слов для всех, но скажу пока что для Раджи. То есть с нашей командой, с нашей большой командой, со спонсорами, которые находятся выше Раджи, то есть я точно уверен, что индийский рынок будет абсолютно наш, и не только индийский, в принципе, а весь мир в целом. And these words I want to address personally to Mr. Raja, that with the support of our sponsors and partners, we believe that Indian market will develop and will be one of the strongest markets in the world. И мы сделаем, в принципе, все возможное, и будем делать для того, чтобы были максимально комфортные условия для развития нашего бизнеса в Индии в том числе. Спасибо. And we will do our best to help you to develop your business and make you strong and successful. Thank you. И также хочется услышать несколько слов от еще одного лидера теперь Индии. And now we would like to hear a few words from another leader from India. Это новый человек для меня в жизни. This is a new person for me in my life. Я за ним наблюдаю. I have been observing his activity. Но я его хочу видеть в команде 16%. But I would like to see him in the team of the 16%. Very good leader. Вот ты мне прямо сейчас тут на сцене дай слово, что ты будешь 16%. Please promise on this stage that you will reach 16%. И я буду смотреть, кто первый станет, ты или Раджа. И я буду смотреть, кто первый, ты или... My friend says he will do
very big business is from Kerala. So he will Я обещаю, что create a big его business. бизнес You будет know очень Goa? хороший. Он из Goa Кералы. is near to Да. Goa. Гоа тоже будет успешный. Твой звездный час. My plan. Твой звездный час. Now it's your start time. My plan. Возьми микрофон. My plan in 2021. Мой план в 2021 1 году million. Minimum. My business. это будет как минимум в India is 2021 году. very big market. Индия очень большой рынок. India is very big market. Индия очень большой рынок. You promote in India. 1 миллион чего? Людей или чего? We have 1 million of what? People or what? 1 million of It's what? a million of people participation. Миллион людей, участников. Yeah. So I just want to talk a few words about India Roma. И сейчас немного слова об Индии. Голос. Меня на самом деле переполняют эмоции, I am overwhelmed with emotions потому что я очень рад, что у нас бизнес на сегодня есть в более чем 50 странах. because our business is present in more than 50 countries. И я очень рад, что эти люди, которые стоят сейчас на сцене, And I'm very happy that those people which are present on the stage now смогли в это время приехать к нам, и в самые последние моменты они закрывали квалификации, чтобы приехать сюда. managed to come here the last moment. And the last moment they were closing their qualifications to be eligible for this meeting. Мы очень хотели быть во всем мире, и я очень рад, что есть здесь люди, которые первым будут во всей Индии. And we wanted to be present all over the world, and I'm happy that there will be the first country will be India. Мы с удовольствием приедем к вам после того, как вы создадите достойную команду. It will be our pleasure to visit India as soon as you create a decent team. Just 1 minute. А сейчас я хочу, чтобы мы все подарили, пожалуйста, давайте подарим аплодисменты тому, кто в Индии первым закрыл премиальный уровень 10,5%. And now I want you to clap for that person who closed 10.5% in India. He was the first one to do that. Это вот этот человек! This is the one. This is the man. Thank you very much. Благодарю вас. Brothers and sisters, we are planning to next year minimum 20-25 million. Дорогие друзья, в следующем году я планирую как минимум 5 миллионов. In India, total моя цель 5 30 миллионов. states in India, but we just started in 3 months before, just one state only. So we Мы are. начали нашу работу всего 3 месяца назад. After this month, we are going to 30 states. That's why we are expecting next year minimum $20-25 million. И мы будем расширять нашу деятельность. И в следующем году мы планируем где-то 20-25 миллионов иметь. 30-35. Thank you. Благодарю вас. So I came to Dubai. It's a difficult situation. Я приехал в Дубай. Это была сложная ситуация. In Chennai, it's a heavy storm. В Ченае был большой шторм. Airport is full of water. Do you have cola? Airport is full of water. Аэропорт был затоплен. But my mind, since your system, want to go achieve. Я все думал о системе, что я должен быть здесь. So, because we love Cynthia system. In India, we are going to give a big history. Потому что я люблю все системы, и в Индии будет поддержка. Vadim, Roma, and Shivanchenko, it's our promise. India, we will boom
very, very big level. И я обещаю Вадиму, Роме и Сергею Шевченко, что в Индии произойдет бум, и вы все увидите. Thank you so much. Spokio noci. Благодарю вас от всего сердца за ваши эмоции. Спасибо. Друзья, давайте еще раз поаплодируем! И поднимем бокалы!